kalwe. Amen. Jesus we baula. Azamande lavze. Hallelujah. Tinini jelonda ki mamãe mandi basesa. Fatima ela isso dependar no ministro. Mãe mandi basesa na Fatima. Amen. Agora, tinini je azuki. Ano pag Jesus sa itanong niya. Asabi siya pero yan akong nats. Iwale.
amin'azy ka. Amen. Afaka masitera tsiko. Hallelujah. Azana. Tsara hinderan'ny tompo e. Amen. Sady mba ilaigna zany rehefa mifalifaly amin'ny fiaina. Atsika rehetra efa tsisy tany manjary faliagna eto. Aketo manalana azy. So dia anao gaga koa ke mahinona ilay pasitera zany aketo manalana azy. Akaiza koa tsara misy tsaborany vonjeny eto. Tsisy baligna idirana eto. Efa aketo atsika mideran'Andriamanitra. Ary ny ataontsika eto io io le tegna izy. Amen. Ianatsika ao anatin'ny minitra vitsy any. Meta hoe ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Amen. Inona hoe no hevitra atsika? Apetraka aminao fanontaniana zao mba tegna tianao ve Andriamanitra. Zany ravana zavatra mila hita amin'izao andro faran'izao. Ny kristianina tsirairay avy mila mankatia n'Andriamanitra. Mila tia fivavahana anao. Mila tia magnano asan'Andriamanitra ianao. Mila tia mitaona olona ho any an-danitra ianao. Amen. Mila fantatsika tsara am'fagnarahantsika dian'Andriamanitra fa Andriamanitra dia marina amin'izay niteneniny. Na deverinao fa farak'izay sarotra azy ny zavatra iainanao. Tsarofa mbola manana lalana tsy tambo isain'Andriamanitra amoahana anao aminy. Dia moka atsika rehefa anatina fahaverizan-kevitra dia verintsika hoe mifoaty akeo eke. Tavela eto eke. Mbola manana lalana Andriamanitra. Ary zay mbola tonga anaty mbola nampijoro olombelona regny olona regny. Regny tsy olona mikaramaina. Mazareo dia nafantatra zavatra namerenan'ireo voninahitra ho an'ny tompo. Hitanao amin'ireny fa ny ankamaroany dia tao anatin'ny atsapa fa mbola hain'ny tompo namoaka anazy ho mpandresy. Mila matoky an'Andriamanitra ianao isanandro isanandro. Alleluia. Mianara zany rehefa ianao anatina problème, mianara mba mampitony ny ao anatinao. Matetika moa koa rehefa tsika tatrana problème, misy raha ohatrany manapitabatsika ao anatsika ao. Ohatrany taidaitra, ohatrany matahotra. Tsy hainao intsony ny tany ombanao na iaigna atsimo na iaigna avaratra. Ary na ny décision raisina amin'igny mampatahotra. Fa mba handany mba mianatra rehefa ao anatina ady sarotra, mianara mba mampitony ny ao anatinao. Ny ahafahanao mampitony an'io zavatra ao anatinao io, dia avereny foana regny tenin'Andriamanitra zay fantanao fa afaky ny ampahery tianao izy. Miala avy amin'ny sezam-piandrianana mihitsy dia mitady zay olona tia azy. Ary izy kely lazany zany tiako zay tia. Ary zay fatra-pitady ahy dia hita. Mba hitrereto anie fa ny mpanota raha avy ny mpanota zany anie olona tsy tia n'Andriamanitra io. Na foy ny ainy ho ny mpanota Jesosy. Dia mba levoleko sanatsaina ny olona faran'izay naditra tamin'ny fiainana ary namoizan'i Jesosy ny ainy. Indrindra no mandeha magnambara anatrehan'Andriamanitra ny fitiavanao an'Andriamanitra. Goavana lavitra ny zavatra miandenao amin'izany. Betsaka moa koravaka ny olona diso hevitra. Misy tafiteny mihitsy ana zaka raha maditry nefa n'Andriamanitra karaha mbola mitahy anazy. Mba levoleko sanatsaina ianao maditra raha voatahy. Mainka fa raha tsy maditra ianao anahoana loatra hoe fitahiana tokony azonao. Ianao manota raha mbola misy fikorianana fahasoavana mankany aminao, vao mainka fa raha isafidy tsy hanota anao anakory lavitra zay fiainanao. Tanao amin'izany ny fahatsaran'Andriamanitra ka mba mampirisika anao zany roany andao mba hitian'Andriamanitra antsika menakavy. Fotoana zao hitiavanao an'i Jesosy. Alleluia. Zany mbola tsy nahita hoe olona tegna tian'Andriamanitra ka naharian'Andriamanitra. Andriamanitra tsy magnaro olo tianazy. Na olona tsotry, na pasteur, na mpandraraha ka tegna tian'Andriamanitra. Tsy very mandrakizay zany olona zany. Engany mba ho tafiditra anaty zany lista zany ianao. Ny olona anankiray rehefa rehefa tian'Andriamanitra, zavatra hita voalohany amin'ny fiainany, arovan'Andriamanitra sahala amin'ny anak'Andriamaso izy. Arovana. Mba imagineo hoe misy fotoana ny Andriamanitra mitady mpanota e. Indrindrandrindra fa raha mba misy mpanota indray lasa mitady an'Andriamanitra. Satria lasa sens inverse raisonne hoe izy le tokony hitady ndraiky nandeha nitadiavinao. Izy le mitianao ndraiky lasa nitiavinao.
misy zavatra hafa mihitsy rehefa nambadiky zany. Ary za dia mangataka amin'Andriamanitra mba hahita ny fahasoavana mihoatra ianao amin'ny fiainanao. Halleluja. Ary ao amin'ny Romanina toko 5:9-20 dia manambara fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Zany hoe ary amin'ilay fomba fitenenina hoe ny sobakaka rano mampidi-drano rehefa mety ny atao. Da iny tompo ianao. Ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa. Possible mety misy olona sika nisy ratsy ianao, ny minitra ianao anisana vehivavy tegna tian'Andriamanitra, lasa mivadika fitahiana ho anao ndraiky ratsy atao. Halleluja. Za dia mba mampianatra anao androany hariva, ndao mba hitian'Andriamanitra amin'izay. Ndao mba hisafidy hanaja an'Andriamanitra. Ndao mba hisafidy anao izay mahafinaritra an'Andriamanitra amin'ny fiainana. Halleluja. Zany hoe ny zavatra rehetra ozy miara-miasa ahasoa, tsisy tafiditra anatiny na olo miamosavy zany miara-miasa ahasoa. Na olo mialogno miara-miasa ahasoa. Ya, karaha ilay volaniko anao indray mandeha, misy fotoana ho zay nandeha ropilany. Dia za ihany no fosaina aminahy. Mba hainao ny pasteur David ozy, izay mila monsieur mahafantatra be reo. Nefa za ihany izy korana. Mila mitandrina anareo tamatavy ozy a. Izy rehefa anao olo jiaby tagnaty ropilany, nantony zao ny pasteur David izy. Zao ny pasteur David izy. Nanomboky fantatra tagnaty ropilany koa agnaranareo. Miara-miasa na ahasoa. Nanomboky fantan'olo takoa agnaran'ny fiangonantsika ty. Izy io na firaisana. Amen. Za mo fananiko tegna mikalmena zao maro olo karan'izany. Kay zany olo fosifosaina reo tsy fantajany. Grave le asan'ny devoly a. Fa ny magnaratsy foa fa na olo aratsiny eo tsy hitany masony. Tsy fantaka. Da iny tompo anenao. Ka rehefa ianao manomboka misafidy tian'Andriamanitra na ny fahavalonao ana ho ampiavananao. Voalazan'ny Baiboly ange zany. Raha sitako Jehovah ozy nanehan'ny olona, eny na ny fahavalony aza ho ampiavanana. Da iny tompo ianao. Halleluja. Tafiditra ao ny adosona nataonao zany rehefa anao tian'Andriamanitra, mivadiky fitahiana ho anao tanao reny. Ny zavatra rehetra ozy dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny tempoka anankiray mila anananao zany dia ianao mila tian'Andriamanitra. Mety amin'ny tany ndraiky koa zany anao, karakory pasteur toa tian'Andriamanitra, karakory mety anao tia vadinao. Ya, izay koa fomba valy anazy. Misy ane magnano fanontaniana tsy hainao, tian'Andriamanitra. Andriamanitra tia. Le Christiana Dictionary magnano mao. Sady littéraire. Hain'olo manavaka sarinteny, kianteny. Sy ny sisa. Tsy misy fatiantoka mihitsy zany ianao amin'Andriamanitra na ny kely azy. Na dia ny zavatra izay entiretinao fa andrava amono aza lasa mahasoanao. Ohatra ataoko hoe saika hanala barakanao ilay zavatra anankiray. Rehefa manomboka amin'ny magneno fotsiny témoin landro hoe tianahy io a, misy signal avao. Tonga dia tsy azo atao ninninona anao manomboka. Amen. Ary zany ake mahatonga amin'ny Baiboly milaza ny bokin'ny Exodus 2:20 hoe Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra sarom-piaro. Imagineo raha misy vehivavy sarom-piaro na lehilahy sarom-piaro. Dia rehefa nanome ohatra mihitsy izy a, mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanany, amin'izao fiafy ka hatramin'izao finoalika izay mankalaza azy. Sarom-piaro. Mba imagineo zany raha misy olona mititika anao hatramin'ny taranaka olo iny azondraka eo. Satria izy sarom-piaro. Indrindrandrindra zany fahasarotam-piaro zany fitiavany anao. Indrindrandrindra fa raha mba maheno ndraiky izy fitiavanao anazy. Halleluja. Sasany ny revana ny ahitana zany olo tena tian'Andriamanitra zany. Zay mahatonga an'Andriamanitra sarotiny amin'ny olona tia azy. Amen na sa tsy amen? Halleluja. Da iny tompony ianao. Ka raha mbola tia azy ianao, tsy maintsy milamina ny fiainanao. Na ahoana.
raha vakina ao anaty baiboly ato Solomona dia tena nitahin'Andriamanitra satria voalazan'ny baiboly fa Solomona dia tian'Andriamanitra. Zany ny sekren'i Solomona, nanana fitiavana an'Andriamanitra Solomona. Eny fa nahi Davida rainy aza dia nisy gafy nataony fa Andriamanitra nitahy azy foana satria tian'Andriamanitra koa i Davida. Tainy tompo ianao. Tsaroa fa tsy misy olona tsy naditra na nanao dalàna zany. Fa ny mampiavaka atsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia ny fitiavanao an'Andriamanitra. Baiboly ny milaza zany samy efa nanota ozy izy rehetra. Samy efa nanota izy rehetra. Atsika ke zany zao raha tarafika amina microscope ny lanitra magneno mihitsy temoiny raha io. Mareny défaut hoe agnano test défaut ny lanitra. Dia izy ampatanovana aminao to dia mirehetra menamena misy to dia magneno mafy. Asa bakaragory lenao izy fa lasivona ny raha zany mara hitakito. Nazara tsisy mivarotra an'izany asinina. Izay miditra bavaka. Mety lasa vitsikely io mandeha mivavaka. Satria mety misy karaha klaxon-na camion mihitsy dia misasaka. Magneno mafy. Tahiny tompony ianao. Amen. Ary misy olona zao raha jerevanao tegna mbola tsy tanteraka. Fa zany tsy midika hoe tian'Andriamanitra le olona. Misy olona hoe tegna komika be izy amin'ny fiainany ohatra. Zay mety azonao ilazaina mihitsy hoe ratsy. Fa zaho milaza aminao fa hafa ny olona tian'Andriamanitra. Misy zany le karazan'olona manam-pitiavana. Misy olona manam-pitiavana. Ndana ny marikeo fa misy zao tovovavy na tovolahy manana vady maditra. Fa saingy tiany vadiny. Olo jiaby mivolagna anao miena iaraiky anao koa. Eny ny mananao. Ino raha valy anao tsy fantanare marika misy. Zany avaly anazy. Ino ny antony satria tiany. Ary io zany tegna zay magravany fitiavana io tsy hazavaina. Mety mahita ny défaut-n'le ragnahy n'olo jiaby. Mahita ny défaut-n'le madama n'olo jiaby. Fa izy anatiny avao. Manam-pitiavana raha fazomagno atrotra anao mifosafosy tonga jusqu'à agnaty le any korana. Dia zay zavatra zay zany hitan'Andriamanitra raha vao olo manam-pitiavana io olo hafa mihitsy. Antsika ve zany? Na regny olo manambady boka regny ane. Mety ametraka amin'ny magnino anao nanambady boka. Tsy ohatry ny malena an'izy tiako tamatao izy. Ia. Aminao le izy tsy mety fa aminanjy tiany. Dia zay zany mahatonga an'Andriamanitra sarotiny raha vao mahita vehivavy na lehilahy manam-pitiavana an'Andriamanitra. Dia lasa sarom-piaro amin'izany olo zany Andriamanitra. Engany mba ho sarom-piaro aminao Andriamanitra manam-pitiavana. Alleluia. Amen. Ary zany mahafantatra fa tianao Andriamanitra. Amen. Fitiavanao an'Andriamanitra nge zao tongavanao etsao. Tsy raha misy vola jaraina eto. Tsy raha misy fizarana tokotany. Tsy raha misy ino nefa tsika fenitra. Midera an'Andriamanitra. Mankalaza an'Andriamanitra. Inona zany? Fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Engany mba ho hisy valiny zao fitiavanao an'Andriamanitra androany zao. Ary mety misy koa agno zao magnaraka atsika amin'ny internet. Mandany fotoana mibodika ambodiny ordinateur. Magnaraka atsika mivantana en direct. No inona fitiavana an'Andriamanitra. Ho valin'Andriamanitra ny fitiavanao azy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Hitanao regny défaut-tsika nenay regny zany raha dininao. Mbola misy feo foana miteny agnatinao agny na dia ataonao sarotsireny hoe sao dia tsy mety. Azonao? Nolo manam-pitiavana moa koa misy feo mikorana aminazy. Io tsy feo direct hoe tsy magnanjay. Fa amin'ny feo mifetretanao ao ohatra misy raha magnanatra anao. Sao dia efa tsy raha raha ataonao io. Anao ihany ny resan'le izy. Inona mahatonga an'ireny feo regny? Fitiavana. Ny olo tsy manam-pitiavana tsy miresaka aminazy mihitsy na ny feo mifetretany azy.
Tain'i Jesosy anenao. Ary nindray ianao tonga dia mifona. Mifona za Jesosy. Tsisy olona nagnenjika anao aby. Fa nieritreritranao foana nagnenjika anao. Dia mibebaka za tompo ao. Tadio tsara fa ny olona tsy tianao tsy atahoranao. Ny olona tsy tianao tsy hifonanao. Matozana ianao mbola mahatsiaro matafy n'Andriamanitra indraindray. Matozana ianao mbola mahatsiaro mifona amin'Andriamanitra indraindray satria tianao Andriamanitra. Zay dia efa voavaly amin'ny famontanianao satria misy misalasana tasy mbo karakoa reky zaha tato. Za mahita fa olona tia n'Andriamanitra. Ho marina aminao ny le Romanina 8:28 teo hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tia n'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Amen. Hitanao ohatra fotsiny zao raha mifamaly ny mpivady tsy midika hoe tsy tiany ny vadiny, tsy midika mihitsy hoe halany mandrakizay na dia nanao zavatra zay farany nampalahelo anazy azy ianao. Ka ny ao an-tsaintsika matetika rehefa ny olona anankiray zay tian'Andriamanitra dia hoe parfait be. Zany matetika raha anatolono zany tian'Andriamanitra zany mety efa tsy mandeha tany mihitsy akapasana. Zany mety tegna magnembaka mihitsy sasany. Izy kely fitiavan'igny an'Andriamanitra. Ndraindray tsika tafiditra ohatran'izany, ohatran'ny mpivady mifankatia. Reo ohatry mifankafoy. Ary reo tsy managnetrehitra saraka zany. Fa anao koa marina anjareo miankany. Ozy anao hoe tsisy resaky ty ihany. Mididira amin'igny manony. Tafiditra kizy. Sasany rehefa dia lazany boriborikôly. Boriborikôly nefa nitiraha. Tsisy raha filana anazy. Bady. Zay voly. Tsisy raha tsy zakikaiky. Ary misy any anankiray tantarako anao teto farany nidomony ny vadiny izy. Manalahelo boko rô ray aman-dreny. Olo domony, zanaka ny tegna domony. Dia farany nanapa-kevitra modiano. Ampianareko zay tatitreka. Ary lio fitaovana mondial reny. Indesina reny mbona tele. Dia arivariva amizay anomoko matsy. Ny bataigny viavy tele na iri. Dia nivolana moko anao mana manadalona. Tsisy raha izamana tele izy abaka izy. Tsisy raha izamana bôly. Raha rehetra. Anao lefa lehibe. Le ray aman-dreny zany manalahelo izy zaza ty mijano. Arivariva lerana matsy regny bataigny tele andetiriny. Dia nanotaniny amin'ny raha magnino manao. Tsisy raha izamana bôly izy. Ino koa na ozy tia bôly e. Ino ozy tia bôly izy. Grave le zany fitiavana daholo nefa zany. Tain'ny tompony ianao. Halleluja. Antsika rehetra miara-mahita fa na dia ao anatin'ny tsy fatanterahana kely aza dia fantatsika fa tiatsika Andriamanitra. Misy fotoana ane ianao mahafantatry fonao fa agnatinao ao mbola feno foana le fitiavanao amin'izany ndraiky tsy ary mivavaka ozy ny sasany. Za ndraiky namazakaran-doro dia vavaka. Vao maregny fotoa-mavaka izy dia fa tonga. Mane fifatikana izy dia fa tonga. Inona manosika anazy amin'izao ndraiky zany? Fitiavany an'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Tain'i Jesosy azy ianao e. Amen. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10. Fa ankehitriny izy dia reto tokony toetra. Finoana, fanantenana, fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Misy zavatra anankitelo no toetra. Finoana, fanantenana, fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Ka possible zany misy olona ampiasain'Andriamanitra be nefa mbola defien'olona tsotra izy amin'ny fanambinana sy ny sisa satria mety misy olona tsy ampiasain'Andriamanitra nefa manam-pitiavana an'Andriamanitra. Izy zany tsy hitanao mandroka divory zany. Izy tsy hitanao mandeha mitoro-teny mitondra megafone. Izy tsy hitanao mandeha manao délivrance sy ny namany.
fa izy jerevanao ny fiainany miavaka taizany sekreny izy tian'Andriamanitra tay ny tompo anenao alleluia zany hoe rehefa raha tika hafa mihitsy zany ny atao hoe herin'ny fitiavana zavatra hafa tanteraka force anakirailezabe ny fitiavana raha vainao manam-pitiavana misy hery zay ao anatinao hery lehibe indrindra ny anarana tiatsika namorona an'izany fa ny baiboly mety manam-pinoana be anao nefa tsy mahita vokatra nefa mety misy olona zay iverinao fa mpimotsotra afaka manakisaka tendrombohatra mihitsy amin'ny zavatra maro satria manam-pitiavana mihoatra anao izy dany anao mba mamaky tantara Solomon fa i Solomon no zateny dia anisan'ny lehilahy tian'Andriamanitra nataony Solomon nafanatitra daholo ny biby aman'ondry rehetra ary voalazan'ny baiboly fa feno setroka ho ny lanitra feno setroka ny lanitra jiaby tsisy nomba dorany daholo raha jiaby atao ino atao fanatitra ne vakiny tantara rehefa mba nanontanian'Andriamanitra am'izay izy hoe inona moa Solomon na zavatra mba ilainao raha mamaky baiboly anao tsy nangataka vagy endry izy na hoe nangataka vola na nangataka ino izy fa fahendrena ahaizana mitondra ny vahoaka an'Andriamanitra no nangatahako Solomon neo fahendrena ozy mba ahaizako mitondra ny vahoakanao toko ahoana mozy ny fitondra nrety vahoaka marobe rety entraka zany raha anao zany mba nanontaniana mba misy mandehandeha am'ziona to ty valiny vo hoe ino madamo raha tianao farany tianao ny fiaina ny sasany mety tonga de Belgique betrany la Frantsa tsy haiko aiza avita trano tanjaza mety tonga de mavaly mba hivaly am'zaiky resokatra frontière tonga vazana fa ny Solomon tsy zany rehefa mba nanontaniana izy hoe inona moa ny tianao izy amin'io fahendrena izy mba ahaizana mitondra ahaizana mitondra amen na ndikan'izany tsy mitady intérêt tamin'Andriamanitra izy fa intérêt n'Andriamanitra no nampiasa ny lohany fitiavana zazany iny le lazay kely tamin'ny maraina mila mitandrina ho anao ny amin'ny olona tsy mahita fa tsy ny défaut-nao fa ny olona zay matoa ny défaut-nao foana no hitany tsy tianao izy ary somary nampianariko atsika tamin'ny maraina hoe mila mianatra mba miteny zavatra tsara ny ahafahanao manomboka an'io agnaty tokantrano rehefa miresaka mivadinao anao io anie vavatsika io voafehitsika hoa io raha ny avelany vitatsika ny tsy miteny mihitsy manampiverekina andrano nanao mamitany prirano mety tsy miteny akory vavany satria mitandrina be anao fa ao an-trano ao izy io ohatrany tonga de riatatsika am'zay tiavantsika anazy anao raha mangala maramaro za zay tsy tia aby anare tena ampiasay devoly mihitsy tare fatanareo olavy mivava osotra anaty mbola tsy anao maramaro maneno olon'osy reno io e mila mianatra atsika amin'ny tokantrano mba miteny zavatra tsara mety mahita défaut anao mety mahita zavatra tsy mety anao ko fa iza fehezy ny lelanao mba hiteny raha tsara zany tompoko ny atao hoe fitiavana ary zay matonga baiboly miteny ataonareo ahoana mozy ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitanareo maso nefa ny rahalahnareo zay hitanareo maso tsy hainareo ny mitia azy anao zany milaza fa Jesosy tiako ianao hoe misy olona eo zao tsy normal no fanompoan'Andriamanitra tia fa izy torony zany magnano andraikitra am-piangono miazakazaka tsy ahoana na mbola tsy masika variny vaviny andrano viavy tsy milamina anao ny anehoanao fitiavana anao ny anehoanao toetra tsara anao agnaty tokantrano akao maloha akao fa tsy normal anao hoe
bon pour les autres, mais ce n'est pas bon pour la famille. Jeremy tsara Jesosy milaza ho vavolombelona nareo ao Jerosalema aloha andramonao ao anao ny tokony kristiana, ao anao ny tokony masina. Viavy tsy mahay magneky vady zany tsy mahay magneky zanahary. Ary matetiky volaniko aketo zany. Koa fa ampiangonana dia dada, azafady dada, mialatsiny anao manao vity mialatsiny ny vadinao. Sinon miatsara velantsiny. Koa fa tia magnano sary malala fona anatina Andriamanitra ny fona. Mbovy ny fona tamin'ny vadinao. Mba mitaninkely olo marina anao mbovy ny fona tamin'ny vadinao. Iny tompony itsika rehetra misy. Ao ry avana no entraînement zavatra rehetra ao. Fa tsy raha enseignement miamianao dia rehefa miolaka ma tompo atika raha ianao no fiainako tsisy atakalikono mandrakizay toy. Kofa mitompo izy mety koa mivadiny tsy mety. Tagniny Jesosy ianao mianatsika mitia an'Andriamanitra. Amen. Ka raha mba tianao Andriamanitra idina ka hanokatra ny lanitra mbo eo aminao nda natiavo izy. Misy fiavana olona mieritreritra sady milaza fa Andriamanitra olo tsy mila ninina. Za milaza aminao fa teny izy hoe tiako zay tiaho. Amen. Ary zay fatrapitady aho dia ahitao. Donc misy zavatra mba handrasan'ny tompo aminao io. Rakatsahanareo ny fonareo rehetra ozy dia ho hitanareo. Tsaro fa ny olona tia tsy mimohy fotsiny fa misy porofom-pitiavana. Andriamanitra zao raha mitiatsika tsy mitsikitsiky fotsiny izy tamin'ny lanitra dia moa dia raha hoe tiatsika eky zanahary io tsy zany nataony. Dia zay molo miandra lanitra moanio mahita razy mimohy. Tsy zany nataony. Fa ozy hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao toy izao. Nomeny ny zanany latoko. Nomeny. Donc zany ny fitiavana rehetra dia misy porofo. Ka raha milaza ianao fa tian'Andriamanitra, ino mba porofo ny fitiavanao an'Andriamanitra? Ino? Tainy Jesosy ianao. Ary matoa io ny modely faratampony masehon'Andriamanitra. Io ihany nafahana miregle zavatra. Nampiasa kapoka Andriamanitra, nampiasa famaizana, nampiasa safodrano, nampiasa zavatra marobe izy fa tsy afaka namova olona. Fa io ihany no afaka namova an'izao tontolo izao fitiavana. Ino rehefa ny fitiavana naseho namome. Anao raha te hiavana amin'olo araiky atombohy amin'ny fanomezana. Teto tamatavy teto nisy olona nanenjika tsika manaratsy tsika fora ataon'ny taba. Tamin'izay tsika mbola mivavaka tary amin'ny Melville. Dia nivolaniko mpiandraikitra jiaby, volaniko daholo namana jiaby. Ndao zany tsika niandro azy efa natrarotsika niany atiritsika amin'ny rano. Ivavany nafody nileko tamin'izay tsy ary sakafo ndraiky zisiko niany. Tsy ahoako ny mba regny. Ary nazo anaro, iny mahafinaritra olo ampiasain'ny tompo be iny. Satria nampiasain'ny tompo zay nanatitra raha. Satria izy daholo ny olona tsy tia anao ny fiainana. Izy daholo ny olo mialana anao ny fiainana. Ndana mba tombohy amin'ny alana ny fanomezana fa hitanao ny fiovana. Zany nasehon'Andriamanitra voalohany. Raha tia hamonjy an'izao tontolo izao izy, tia hagnova an'izao tontolo izao izy, tsy système hafa no nampiasainy fa système na fanomezana. Ndana jerevy fa ny olona omenao zavatra tsy maintsy faly aminao. Tsy haiko anao fô za aloha faly zako omen'olo raha. Miazo mo hitanao anao. Fa te hitanao ivanity fô anao bisiko ny raha. Jusque anao hitako karaha maraigny mbola
marina sa tsy diso ay ny tompo arenao ay ny olona tia zany dia manome anao raha tegna tia tsy mampatsiahy zavatra nomena tsy mampatsiahy via tamery tiadinonao mako zany nagnano an'izao e zany mbola tsy fitiavana zay nanaovanao anazy matona mpatsahidonao fa nanovako tandrano tato zay tsy fitiavana zay nanaovanao anazy fa nanovako tampiangonana tato zay tsy fitiavana zay nanaovanao anazy Andriamanitra tsara mitako mihitsy hoe aza anaka le mandrika fa maty zany mbo liforanonare tsara nanano an'izany le fitiavana tegna tiany tompo dia le fitiavana tsy hanenena amen tainy Jesosy ianao hoe tain'Andriamanitra tsika ny fitiavana zany tsy mila tambiny nefa matoa Andriamanitra mitia anao dia mba miandroko izy avy aminao fitiavana zany hoe le affection avy amintsika zany dia avana mba ilain'Andriamanitra ka raha misy mahararary an'Andriamanitra dia amin'ny fotoana hodinao fanina izy tsy zakan'Andriamanitra mihitsy rehefa mahita atsika tsy miraraha anazy tsy miconsidere anazy tsy mivavaka tsy volana hoe arenanao tsy nolain'Andriamanitra aminao fa ny fitiavanao azy vakio atao baiboly ato manomboka Genesis jusqu'à Apocalypse fa ny olona rehetra voalaza fa tian'Andriamanitra ao dia nitahian'Andriamanitra daholo sady nanaovan'Andriamanitra fagakana ka mba apetrako aminao famitaninana meloany marana antsika ny toroteny mba inona zao mba porofo mpitiavana nataonao an'i Jesosy nandritra ny herinandro io nandritra n'izay enim-bolana lasa zay nandritra n'izay tsy haiko firy taona anao zao firy taona nampiova foanao mba inona mba porofo mpitiavana mba efa nataonao tamin'Andriamanitra fitiavana nanosiny aminao amen tadidinao le rahalahy anankiray mananana fiancé na nana mademoiselle kely izy nefa tsy mba manana akanjo tsara mba indesiny ampiaraka dia ino izy nareo zavatra nisy nindrina blouson tamin'ny tonton izy regny mbola fa valany blouson jean le nalaza be dia niaraka zay rena ampiaraka dia rehefa nidoladola faorakaraky tamin'izany mbola tsisy selfie fa mandeha mina veni kely mbola tsara dia manisy mbola tsara dia tonga dia dia tonga koa ny alahady magnaraka mba nidéclare moko le kalakely tiako be akanjo nanaovana tamin'ny alahady jerevaka saritsika mba anaoko regny vake fivoaka tsika azo mademoiselle maloto izy dia nefa raha itsy hoe maloto fo naherina mitombony ka ny olona anankiray rehefa raha voatia mamorona ny tsy misy izy mavita manaonao foana ny olona rehefa tia jerevanareo reny zaza madinika dolantseko re tsy atahorana mba voavely izy tsy atahorana mba vangovo vely ceinture sa tany amin'ny zakilay izy zakilay nefa le mampahazo tefatsofona ny sanana mba ny sany volana ny babana zakilay kose tainy tompo ianao tainy Jesosy ianao tsy misy olona navana tena tia ka tsy hainao hafaly ka tsy hainao zavatra mahafaly an'izay olona tia raha tegna tia olona anankiray ianao tsy maintsy manao zay mahafaly an'iny olona iny donc zany raha tegna tia n'Andriamanitra ianao tokony ianao zay mahafaly an'Andriamanitra raha nataonao hatramin'ny maraina ve mba nahafaly an'Andriamanitra raha nataonao embolana lasa ve mba nahafaly an'Andriamanitra inona tamin'ny zavatra nataonao ka nahafaly an'Andriamanitra ny olona tia dia manao zay mahafaly an'ilay olona tiavana tainy tompo ianao dinino sao dia efa nenangatsika ny fitiavanao an'Andriamanitra raha tianao Andriamanitra tokony mba manana fotoana ianao eo ananaminy raha tianao Andriamanitra
tokony manan-javatra foana ianao omena azy. Ny olona tia mahita atao fo, tsy mampagnino anazy na mitrosa ary. Da hoentiny démontrena an'ilay olona fa zaho nge tia. Alleluia. Amen. Ndana mitomboy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Alleluia. Davida dia naomeny zavatra ho an'ny tempoly satria ilaina zany. Fa nanome izy satria tiany Andriamanitra. Ary koa noho ny fitiavana an'Andriamanitra dia tanany namasaka ny lohany. Raha vakinao ny tantaran'i Davida dia dia hanamboatra ny tempoly foana. Amboatra ny foana. Ny afarana izy tsy mikeny Andriamanitra iko sao dia ireare. Fa i Solomon no nasaina nanao ny tempoly. Tain'i Jesosy ianao. Ny olona ao rehefa tia mavita mafoy ny ainy mba hamonjy ny sakaizana. Ianao reny gonday magnano démonstration na mpitiavana reny. Kofa magnora n'andro alany eby akanjo dia mody asaro ny viavy dia mody magnano botsa eraky lala iny. Nefa min'ny magnitakiky iny izy. Fa tellement tiany loatra raha kalakiny. Miaraka mihinana pizza fihely foana hohaniny. Izy koa ny raha ataony bibre foana izy anotsika. Ianao akolaka kofa misy akoho vavy klinika eny. Vary akoho tokony iny nondro. Tsy ateliny jiaby iny fa forany avy. Por hohaniny mademoiselle anazy. Fitiavana daholo. Izy ireny moa ry zalahy rehefa mody mihinana glasy mangatsy manany an'ity. Ny vino ny malamy angoena ino. Fitiavana. Ohatrany zay. Miaraka mihinana lasopy mody avy any. Za tsy dia tia lasopy. Le vino ke. Ino ke. Zargora mihitsy izy taolany. Lasopy ndraiky tsy tiany. Ay ny tompony. Ka za zany mba mamporisika ampitomboy ny fatra ny fitiavanao an'Andriamanitra. Mba manaova démonstration ny amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Asio porofo reo. Anisan'ny porofo zao ny fahazototsika amin'ny fivoriam-bava. Anisan'ny porofo zao ny fahazototsika amin'ny toro-filazan-tsana. Anisan'ny porofo ny fitiavantsika mampandroso ny asan'Andriamanitra. Jereo vao natonga ny Solomon niavaka. Satria raha mba namotanin'Andriamanitra izy indray andro. Hoe inona Solomon no mba tianao atao? Meo anao izy fo mahalala. Aizako mitondra ny vahoakanao. Enjana zany. Ny olona tia zany rehefa tsy mitady intérêt. Tsy mitady intérêt. Ary ny afantaranao zao fa tianao ny olona anankiray, tsy defaut-nao ny hitany fa ny fahatsaranao. Ny olona anankiray tianao rehefa tonga aminao, mamoaka n'ilay tsara indrindra ao anatinao izy. Amen. Ary zany olona zany tokony akaikezonao. Izy ny olona mba afaka hamoaka ny tsara indrindra ao anatinao. Fa ny olona anankiray raha tsy mahita fa tsy defaut-nao foana, ny tegna marina tsy tianao izy. Izay zavatr'izay mila ianarana letra fa ny trano. Araka ilay nazavaiko teto. Matetika mbe ny tenina vady. Ianao ne fantako hoe. Eko ianao. Mody moramora izy miteny an'iny. Fa ilay zavatra hainy io. Defaut-nao. Defaut-nao. Fa jamais izy miteny fantako ianao. Fantako nge lahy. Fantako nge se. Hoe sesoy Mody asiny ny antandra kely igny fa le afantariny anao igny raha hafahafa. Dia zay zavatra zay mila ovana. Dia zay natonga ny Jesosy niteny tamin'ny Petera hoe tsy nofa mandraha ozy ny afantaranao an'izany. Ka tsika zany rehefa mila miala amin'ilay nofa mandraha manomboka miditra ao amin'ny fanahy. Ao amin'ny tontolo fanahy nefa inona ny zavatra mila ilainao? Fitiavana. Zay mahatonga ny Juda zay ny Baiboly hoe lehibe indrindra. Misy zavatra mety tsy movahanao ara-bola fa possible azonao bahana ny fitiavana. Misy zavatra mety tsy vitanao anatina fihetsiketsehana maro isan-karazany fa mety possible aseho ny tomponao ny minitra mahita fitiavana anatinao. Hitantsika ilay Andriamanitra.
itayanao any tompo tsangana moramora eny amin'ny toerana misy anao. Matiko mba apetraka anao amin'ny lohanao ny tagnanao zao dia averinao zao vavaka izao hoe ray eo amin'ny anaran'i Jesosy mifona aminao aho, mibebaka aminao aho, ninona tompo toetra ratsiko, ninona ditra vitako zay tsy manaezako ny tianao zay elabe zay, mifona androany, miaiky ny eloko rehetra. Na inona Jesosy eo zavatra nataoko ka nampalahelo anao, mibebaka za androany, mifona za androany. Fa foany amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anara, fahasoraty amin'ny bokin'ny fiainana. Manatona anao za Jesosy eo, miverina aminao za Jesosy androany, atolotro anao ny fiainako rehetra. Tia hita ny voninahitra zao aho, tia hita ny fahatsaranao aho. Androany tompo, manaiky anao aho Jesosy Kristy, ho tombo sy mpamonjy aho. Raisiko ianao Jesosy aho, diovy amin'ny ranao ny atao anatiko rehetra. Atolotro anao ny fanahiko, ny fiainako, ny saiko, ny momba rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, zanak'Andriamanitra manomboka androany, mino amin'ilay zanaka fanamasina, mino amin'ny Jesosy Kristy aho. Manaiky anao aho Jesosy aho, anaradianao aho manomboka androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petrao milohanao trano tananao fa hivavaka ho anao aho. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mijoroka eto androany, amin'ny tsorako teny pasoavana ao anaty vahoakan'Andriamanitra ireto. Mijoro eto atompo androany amin'ny masolon-tenany lanitra, nizaniza ao anatin'ny ady sarotra, mitsodrano azy aho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho hisy fagagana hitranga amin'ny hoady an-tsenao io, aoka ny herin'Andriamanitra hikasika ny atinao, maminany amin'ny fiainanao aho. Ao anatin'izao volana jona izao, volana fahaenina ao anatin'ny taona, anjaranao zao ny mandresy fotoananao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho hisy fahasoavana zay mbola tsy niainanao hatramin'izay manomboka iainanao. Aoka ho hisy fanalahidy ahafahanao manokatra fitahiana amin'ny fiaina. Aoka ho tonga any amin'ny faratampony ianao, tsy misy herin'ny maizina afaka mikitika ianao. Soforana ianao androany ho ambin'Andriamanitra, ho tahian'Andriamanitra ny fidiram-bolanao. Voatany ara-pananao, voatany asa fivelomanao, voatany asa fanomponao. Aiza misy ianao, ny herin'Andriamanitra anaraka anao amin'izao toerana izany. Zay hitsano tongotra ao manomboka androany hitetemenaka, manosika tsodrano anao androany. Ho tahiny ianao raha miditra, ary ho tahiny ianao raha mivoaka. Ny herin'ny fanamasina ny amen ny fonao, ny fitahiny lanitra ny irana-kopana ao anatinao, ny fagagany Jehova hiaraka aminao sy ny taranakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, raisy ny fitahina, raisy ny fitahina, raisy ny fitahina, voatany fiainanao. Amin'ny lafiny rehetra, Andriamanitra ny pirofo mpitiavana aminao. Ho hitan'ny masonao zany pirofo ny fitiavan'Andriamanitra anao zany. Ho hitan'ny masonao zany pirofo ny fitahin'Andriamanitra anao zany. Tonga teto anao androany mba ho tahina manokana, ary ambaraka fa voatany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahiny Jesosy manokana ianao. Niosit'Andriamanitra zay miaraka amintsika amin'ity iraky tiany hiteny ary ametraka pirofo azo fampiantanana amin'ny fiainanao. Ka ho zao hoe mahomby azy. Raha marary any tonga eto androany, raisy ny anjara fanasitrana. Raha manana fianakaviana tsy salama ianao na tokantrano, raisy ny ositry ny fanasitrana, raisy ny fahasoavana hosina, sitrana amin'ny aretinao. Afaka mifampahoriny maizina ianao, afaka mifamosavina ianao, afaka amin'ireo karazana fangalana maro samihafa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka hiova sy hatsara amin'izay ny fiainanao. Voninahitran'Andriamanitra mirapiratra aminao mandritra ny enim-bolana manaraka io. Seho aminao ny voninahitra ny Jehovan'Andriamanitra, aneo ny fahatsarany rehetra aminao any Andriamanitra. Raisy ny tsodrano androany, atonga ny fiainanao hisandratra atrany, atonga n'ilay ratsy analavitra ny fiainanao, atonga ny loza tsy hakitika anao mandrakizay. Raisy ny ositry ny fahitampitoy, raisy ny ositry ny fitahina, raisy ny ositry ny fahalavela, raisy ny ositry ny fahasalamana. Raisy sany amin'ny anaran'i Jesosy. Sany misaotra an'Andriamanitra, misaotra tompony.
Sono di Susan, maka sitrika nosa, nera nosa, maka lanza nosa, falde di Susante, vochupa, chutakan tewa lui chun fiananay, situgan jabatan nanay, tramzay chun di Susan jabatan nanay, manantena nosa ito, kaya sa wanat na yan. Ganun ba iso ka ng remans? Pasabat ay ben nung resunod ito man. Bagtininam na remans ang sota di susa. Sota may fanamasa. Asa natin fiyo no de bagtinina. Ang sota di susa bot si dranja. Sota may fanamasa na pagkasino manong ka ng fila. Sota tatamala. Rabo siya nelegosya. Arakamata rabo siya nelegosya verevemenyo. Sota tu. Sota fanamasa. Sono tutto bolsudare nel sacramento non ferme. Sagagana min sanga manun kontien mula na manara kaiti. Vuna sa de mancha mira pire chamnya santana na. Manifien mula na manara ka. Sutakin de waluin sun. E falasa nya no sabata tanu. Awan tu pamnambana indo bos kun sabatareta. Indo bos kun sabatareta. Apocalipse 26. Untuk pamnambana e non se mieno na yu. Indo bos kun sabatareta. Wabos na demanta finamado ko. Wabos na demanta di arapanano. Wabos na demanta tirambuno na. Wabos na demanta
Andriamanitra amin'ny sinoa manaraka masinao ny ahitany izany efa nampianarako teto zany fa na dia saedena ary nametrana ny adana seva tsy maintsy nitsofona rano izy mety efa maneho fidiram-bola tsara tare ianao mety efa mandresy be foana ny fiainanao fa nilainao ty fotoanandroany ty fotoanany sodrana ka considéreo zavatra ngeza be amin'ny fiainanao raha vao tonga ny an-trano dia mitenenao hoe voatsodrano za manomboka eto dia manaova mihitsy déclaration ny fiainana ry fiainana mampitangina anao za fa ngeza ny zavatra nyraisiko androany alleluia samia mba mamerina an'izany mihitsy mampitangina anao za ry fiainana fa tsy ololom-poana tsony za hitanao io hoe tsy maintsy mandresy ahy tsy maintsy tafavoaka tsy maintsy misy fagagana mitsara tsy azo kitirina zao olona zao amin'ny anaran'i Jesus alleluia zay fotoanantsika dia mankasitraka antsika rehetra azadino raha-pitso maraina misy délivrance eto